fa isan'ny firenena manan-karena arena voajanahary isika eto Madagasikara, na izany an-dranomasina na an-tanety na arena kibon-tany. Mba ho fanamafisana ny faritra arovana eto Madagasikara dia nanolotra vola ho an'ireo mpitantana ny faritra voaaro ny Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar. Faritra 1.30 amin'ireo 3.20 misy manerana nosy no nisitraka ity famatsiam-bola ity. Lovana Manatsosy Christian Rakotondramanga. 7 milliards ariary io ny totalin'ny famatsiam-bola natokany Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar na FAPBM ho an'ireo faritra voaaro misy 1.30 manerana nosy ho amin'ny taona 2024. Io ny fantatra nandretra ny fifanaova-tsiny niarana tamin'ireo tompon'andraikitry ny FAPBM sy ireo mpitantana faritra voaaro tetsy amin'ny hôtel Ibis izay etsy Korondrano. Amin'ny ankapobeny zany ny Fondation dia manana petrabola izay apetraka any ivelany. Dia ny zana-bola avy amin'ny petrabola io no zaraina isan-taona amin'ireo valan-javaboary sy faritra arovana eto Madagasikara. Eo amin'ny manodidina ny 5 milliards 6 milliards d'ariary eo zany ny vola zaraina isan-taona ho an'ireo faritra arovana na valan-javaboary ireo. Izy tena manana olana be sy manana importance zany eo amin'ny lafiny ekôlôjika. Zay zany no omenany famatsiana. Mitetana efatra amin'ny 70 tapitrisa dolara amerikana mipetraboliny FAPBM manivelany ary manjanaka hatramin'ny 3 tapitrisa dolara amerikana isan-taona izy ireo izay tsinjaraina amin'ireo faritra voaaro eto Madagasikara. Nametraka laharam-pameana ny fitsindovana ny faritra voaaro sy ireo andehan'olona mivelona ao anatiny ihany koa ny FAPBM. Ity amin'ny ankapobeny zany matoa zany atao hoe faritra arovana dia misy tsindry zany ao anatiny. Ny asa tena ataondry zareo zany dia asa manodidina ny fiarovana n'ilay valan-javaboary sy ny asa atao hoe fampitomboana zany ny ara-ekônomika n'ireo mponina manodidina satria raha misy ny tsindry avy any amin'ny olombelona ihany zany dia tsy ny alaolana koa zany dia tsy maintsy ireo olona manodidina ny valan-javaboary rehetrarehetra na ny faritra arovana ireo zany ampiana zany izy mba hiala amin'ilay fiakinan-doha amin'ilay zavaboary sy ilay fanapotehana ny zavaboary. Nahitambokany amin'ny ankapobeny ny famatsiam-bola faritra voaaro ataon'ny FAPBM. Misy 3.20 ireo faritra voaaro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, sainga tsy afaka omena famatsiam-bola avokoa izy rehetra. Ny afo sy ny fitrandrahana arena kibon-tany tsy ara-dalàna, vokatry ny fahavakisana kariera, io ny tena fahavalon'ny faritra voaaro tato ato eto Madagasikara.